Mbola tsy nentana fidinana aloha ny vidin'ny entana ilaina andavanandro eny an-tsena tamin'ny volana febroary iny. Mbola tsy mitsahatra ny miakatra izay izany raha tsy resaka afa-tsy ny vary izay mbola nahitana fiakarany indray tamin'ny volana febroary. Tafakatra 903 ariary amin'izao fotoana izao ny kilaon'ny vary farany ambony raha 4 ariary kosa ny vidin'ny farany ambany. Ny menaka ihany koa dia nahitana fiakarany kely. Raha ny farany lafo hita eny an-tsena tamin'ny volana febroary dia mitentina 3,1 ariary. Ny farany mora kosa dia tafiakatra 590 ariary. Raha ny siramamy indray no jerena dia niakatra avokoa ny vidiny farany ambany sy ny vidiny farany ambony. Ny kilaon'ny siramamy izay nojifaina 904 ariary tamin'ny volana janoary dia efa 704 ariary zany amin'izao fotoana izao. Ny vidin'ny siramamy farany ambany kosa izay nojifaina 404 ariary ny volana janoary dia tafiakatra 3 ariary ankehitriny. Ny atody no hany mba nahitana fidinana tamin'ny volana febroary. Raha nahita atody misanda 507 ariary tamin'ny volana janoary dia efa nidina ho 7,500 ariary ny atody lafo indrindra tamin'ny volana febroary. Raha 500 ariary kosa ny atody mora indrindra ny volana janoary dia efa tafidina 700 ariary zany amin'izao fotoana izao.